Raisiko tombontsoa indray ny miarabanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, amin'ny alalan'ity lalana ny lalovantsika nandritra ny fotoana maromaro zay ka mampatonga antsika eto amin'izao fiafaraniny izao fanovoza-pahalalana amin'ny alalan'ny soratra masina izao ka hitakitsika ny teny fikasan'i Jesosy manao hoe indro aho avy mba hanananao fiainana. Indro Jesosy Kristy avy mba hananako fiainana. Zaho sianao mihitsy zany tiany Jesosy omena izay fiainana izay. Ka tonga eo amin'ny fahasambarana fahafito ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy zany tsika. Am'ty anio ity, ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy io dia ny rahantsika namakivaky tao anatin'izay fotoana fandimby izay nijery ireo fahasambarana raha hoe ireo sambatra fito voarakitra ao zany. Ka tonga eto amin'ny farany zany tsika. Ary ohatry ny farany rehetra dia ny farany no misy vaintany. Dia ndeha ho apetrakintsika eo am-pelatanan'Andriamanitra zany mba ho azontsika tokoa ny tombontsoa rehetra voarakitra izany tenin'Andriamanitra izany. Hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay eo, misaotra ary midera sy mankalaza ny anaranao izay satria nefa nomenao anay tokoa ny zavatra rehetra, efa na dia ny ainy ny zanakao lahy tokana aza dia nafoinao mba hamonjena anay tsirairay avy. Ankehitriny amin'ny alalan'izao fampahirezana izao dia maniry hanolotra fiainana mandrakizay ho an'ny tsirairay avy aminay ianao. Tanterao aminay izany teny fikasanao izany Andriamanitra, satria irinay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faefatra amby folo no misy ny fahasambarana, misy hoe sambatra fahafito zany voalaza ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy zany. Dia ho tanterahantsika ilay teny tany am-boalohany ilay laza hoe sambatra izay mamaky sy mitandrina ary miaino ny tenyity faminaniana ity dia hiezaka hamaky zany tsika zao dia hiezaka hiaino ary hiezaka hitandrina ihany koa hampiatra izany eo amin'ny fiainantsika. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faefatra amby folo ary hovakitsika amin'ny anaran'i Kristy izany teny izany. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Izay ilay tenin'Andriamanitra miresaka fahasambarana fahafito atao amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity. Sambatra hozy izy izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany ho ao amin'ny vavahady ao an-tanàna izany. Misy dinga nataonao zany mba hampatonga anao hisitraka ilay fidiranao amin'ny vavahady zany. Sambatra ianao raha manatanteraka an'izany. Inona moa ilay dingana? Manasa ny akanjo izy. Ahoana ary zany manasa ny akanjo izany? Dia tsika hitodika any amin'ny bokin'ny Galatiana toko fahatelo andininy fahafito amby roapolo dia mahita tenin'Andriamanitra tsika ao hitondrantsika fanazavana mba hatanteraka an'ilay hoe sambatra ihany koa tsika satria mitandrina izany teny izany. Galatiana toko fahatelo andininy fahafito amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Kristy io teny io. Fa na iza ianareo no natao batisa ho amin'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho amin'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy. Izaho sy ianao zany rehefa nandalo an'izany hoe batisa ny fibebahana izany, nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana, dia mitafy an'i Kristy zany izaho sy ianao. Ary miteraka fahasambarana ho asy ianao io fitafiana an'i Kristy io. Satria ny akanjom-pahamarinan'i Kristy zany no atafiny asy ianao izany. Ka mba te hanome fahefana ho anao Jesosy Kristy amin'ny hazonaina dia mila manana n'io akanjom-pahamarinan'i Kristy io zany izao sy ianao. Miresaka hazonaina ny soratra masina eto. Mampatsiahy antsika an'ilay tantara any amin'ny bokin'ny Genesisy izany. Miresaka ny amin'ny hazonaina ihany koa mantsy ny bokin'ny Genesisy. Hatrany am-piandohana zany
ka hatratỳ mpamaranana, de ny baiboly manontolo zany de miresaka an'io hazonaina io. Ary sahalan'ny Adama sy Eva izay nigoka ny tombontsoa azo tamin'izany hazonaina izany de tian'Andriamanitra mba higoka ny tombontsoa azo amin'io hazonaina io ihany koa zany izao sy ianao. Fa ahoana moa zany ny tantarany de hoe tsy tanteraka eo amiko sy aminao izany hazonaina izany ankehitriny, fa inona ny zavatra nitranga tany Edena? Rehefa naniasy tokoa i Adama sy Eva dia noesorina teo anatrehany, tsy ho eo anatrehan'izy ireo io hazonaina io, satria izao mantsy ny nataon'izy ireo. Rehefa niraran'Andriamanitra izy ireo tsy hihinana na hanindry amin'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, de nataony ihany izany, nitendreny ary nihinanany izany hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izany, nanota zany izy ireo. Noho izany de nesorin'Andriamanitra tsy ho eo anatrehany ny hazonaina, satria raha miaina ao anatin'ny fiainana maharitra omeny ny hazonaina izy ireo de hiaina ao anatin'ny fiainana maharitra anjakan'ny fahotana zany izy ireo amin'izay fotoana izay, satria naniasy izy ireo de ho velona eo foana ao anatin'izay fahotana izay. No fahendren'Andriamanitra izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny Genesisy voarakitra ao zany tantara maneho fahendren'Andriamanitra sy ny fitiavany antsika olombelona izany de nesoriny tsy eo anatrehan'izy ireo ny hazonaina. Genesisy 3 ny andininy 2 sy ny andininy manaraka no miresaka an'izay. Ndeo vakitsika io Genesisy 3 hatrany amin'ny andininy 4 io mba hafantarantsika ny tena zava-misy marina mahakasika an'ity hazonaina ity zany. Vakitsika aminaran'i Kristy ny teny. Ary Jehovah Andriamanitra, aroy Jehovah Andriamanitra, indro efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halala ny tsara sy ny ratsy ary ankehitriny andrao hanindritra ny tanany izy ka hakany koa ny hazonaina ary hohaniny ka ho velona mandrakizay izy. Ka de nesoriny Jehovah Andriamanitra tamin'ny saha Edena izy hiasa ny tany izay nanalana azy, eny noroahany ny olona ary nampitoery ny tany atsinanany saha Edena ny kerobima sy ny lelafiny sabatra miebiheby hiambina ny lalana makao amin'ny hazonaina. Satria izany tsy sitrak'Andriamanitra hoe ho velona mandrakizay ao anatin'ny fahotana izao sy ianao, hivelona mandrakizay ao anatin'ny fahotana ireto tarana i Adama sy Eva sy ny taranany ireto, de nesoriny tsy ho eo anatrehan'izy ireo ny hazonaina. Nasiany anjely miambina ny lalana makao amin'izany hazonaina izany. Ary fotoana fohy taty aoriana efa mialoha kely ny safotrany de nesorin'Andriamanitra hiala teto amin'ity tany ity ilay saha Edena izany. De nanomboka hatreo de mamentsoventso ny olombelona sy ny taranak'olombelona manao hoe aiza ilay Edena fa izay, fa iriko loatra. De aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy de mbola miverina ilay fampatsiahivana ny amin'ny hazonaina, ilay nirina loatra mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny hihinana amin'izany hazonaina izany de miverina ny teny fikasanany amin'izay hoe mba hahafahanao mihinana amin'io hazonaina io re, de izao no atao. Sambatra izay manasa ny akanjony izy mba hanananao fahefana amin'ny hazonaina. Andriamanitra dia nanome fitafiana ho an'ny Adama sy Eva rehefa naniasy izy, nanamboatra akanjo hoditra ho azy izy. Any hoe nitafiny akanjo hoditra zany ireo Adama sy Eva ireo izany. De ohatr'izay ihany koa izaho sy ianao teo amin'ny faniasiavantsika tsika sy ianao de mpaniasia eo amin'ny faniasiavantsika. De tamin'ny alalan'ny batisa de nitafiny ny akanjom-pahamarinan'i Kristy izaho sy ianao izany. Ary io zany ny tandrovina mba tsy haloto, tandrovina mba tsy hisy aka, mba tsy hisy hanaisotra eo aminao io akanjom-pahamarinan'i Kristy atafy asanao io mba hahafahanao misitraka ny amin'ilay hazonaina ka hiditra amin'ny vavahady hahafahanao mizotra any amin'ny fiainana mandrakizay izany. Tehirizo tsy ho voapentipentina izany akanjom-pahamarinan'i Kristy natafiny ianao izany mba ahazonao misitraka ny amin'ny hazonaina izay atolony ho azy ianao any amin'ny fiainana mandrakizay. Ava malala, ny vavahady de efa voahomana, efa sokafan'Andriamanitra ho anao izany, satria amin'ny fotoana anaovana batisanao tokoa dia misokatra ho anao ny lanitra. Amin'ny fotoana anaovana batisanao dia
miteny Andriamanitra manao hoe ianao ny zanako malalako sady sitrako. Amin'ny fotoana anaovana batisa anao dia omeny ny fanahiny masina sahalan'ny tamin'ny andron'ny Kristy izay tonga teo amin'ny Kristy ny fanahy masina naka endriky ny voromailala. Omeny ny fanahy masina hitady-dalana ho anao hizotra ho amin'izany vavahady ao amin'ny fiainana mandrakizay izany. Miava malala, irina fatratra ary tena irina fatratra hatreo amin'ny nanesorana ny Adamaseva niala teo anatrehan'ny hazonaina ny mba hinanana amin'izany hazonaina izany indray, mba hazona manana fahefana amin'izany hazonaina izany indray ka ho velona mandrakizay tsy manam-pahataperana. Teo anelanelan'izay fotoana izay dia misento ny taranak'olombelona hoe aiza ihany izany toe-javatra izany tsy mbola tanteraka. Fa amin'ity anio ity dia maniry ny hanolotra izany fiainana izany aminao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny teniny. Dia miteny izy manao hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be. Raha sitrakao ny hahazo izany fiainana mandrakizay izany dia mandalova amin'izany lalana soritan'i Jesosy Kristy izany. Raha mbola tsy vita batisa ianao dia mandalova amin'izany batisa izany sahalan'ny nanaovana batisa ny Kristy dia tafio ny akanjom-pahamarinan'i Kristy izay omeny anao amin'ny alalan'izany batisa izany fa ho sokafana ho anao ny lanitra, omeny anao ny fanahy masina hitady-dalana ho anao ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany ary ho tononony hoe zanany sy malalany ianao satria efa nifidy anao izy, efa niantso anao izy ary nifidy anao handova izany fiainana mandrakizay izany sy hanana fahefana amin'izany hazonaina izany. Andriamanitra izay nanolotra izany teny fikasana izany taminao hatanteraka izany aminao sy ny ankonanao ka ho voavonjy ianao. Ary raha tsy tafahoana intsony isika dia eny amin'ny raha any lanitra amin'ny fotoana satria Andriamanitra dia manolotra fiainana mandrakizay ho azy ianao. Eny amin'ny raha any lanitra amin'ny fotoanantsika eny ilay vavahady ny lanitra misokatra ho azy ianao araka ity teny fikasana fahafito amin'ny sambatra atao amin'ny Apokalipsy ity manao hoe mba hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Mba hidiranao, hidirako ao amin'ny vavahady ao amin'ny tanàna dia ny tanànan'i Jerosalema vaovao sy ilay fiainana mandrakizay izany. Dia mantra ilay tahiry izany teny fikasana izany ka hatanteraka izany amiko so aminao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay anao Jehovah Tompo Andriamanitra rainay nanome anay fotoana nafahana nanofo fampaherezana tamin'ny alalan'ny teninao izay nifototra tao amin'ny bokin'ny Jaona 10:10 manao hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny fikasanao tao amin'izany filazantsara izany. Misaotra ihany koa ny amin'ny teny fikasana sambatra anankifito hitanay tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Miainga taminy hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity ka niafara taminy hoe sambatra izay manasa ny akanjony ka voatahiry hanana anjara ho amin'izany hazonaina izany izy ireo ary voatahiry hanana fahefana hiditra amin'ny vavahady makao ny fiainana mandrakizay izany izy ireo. Andriamanitra misaotra noho ny amin'izany fahasambarana apetraka ao aminay tsirairay avy izany. Ianao Andriamanitra nanome izany teny izany ary aminao no hitalaonay ny hatanteraka izany aminay tsirairay avy. Mety kely ny finoanay, mety misedra toe-javatra samihafa izahay eo ampamaky vakina ny fiainanay mandra-piavinay eo amin'ny fotoana izay hiavinao eny amin'ny raha any lanitra. Andriamanitra tehirizo madio, tsy misy pentina ny finoanay mba tsy ho voahozongozona ihany koa izany na amin'ny endrika toy inona no isehoany ny fanozongozonany fa mba ho voatahiry hatramin'ilay fiainana mandrakizay izany finoanay izany ka hiara miriaria ao anatin'ny fahasambarana izahay sy ny ankonanay. Amin'ny anaran'i Kristy no angatanay izany vavaka izany satria Kristy no efa mahay mahatanteraka izany eo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra Andriamanitra. Amen.